Atolotra ny araba atsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy manaraka izao fandaharana manokana mikasika ny Ikongo izao. Atolotra ihany koa ny araba ho an'ireo manaraka ny fandaharana ao anatin'ny tambazotra tseratsera dia ny Facebook, eo ihany koa ny YouTube. Ao anatin'izao fandaharana izao tsika dia hiaraka eto hatramin'ny adiny ray latsaka kely eo hiarahana amin'ny solombavambahoaka sa délégation iraky ny filomary Karavalomanana nidina tany Ikongo ny herinandro lasa teo iny. Hitatitra amintsika iresadresaka mikasika ny zavatra hitandry zareo tany ao anatin'izao fandaharana izao. Ato amin'ny ankavanako ato dia ahitana ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina. Miaraba tompoko. Miarabanao avitra dia miarabantsika rehetra mpiara-miasa ato fa indrindra miaraba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra. Eo ihany koa ny vahintsika faharoa ato amin'ny ankaviako ato dia ahitana ny solombavambahoaka ny Madagasikara Jery Randrembolaina. Miaraba tompoko. Miarabanao avitra dia miaraba manokana ihany koa ny vahoaka malagasy izay manjo izao fandaharana manokana izao. Etỳ am-piandohana dia tsara ihany no mampafantatra antsika mpijery mpanaraka izao fandaharana izao fa Ikongo dia distrika iray ao anatin'ny faritra Fitovinany. Somary sarotsarotra ny lalana araka ny efa hitantsika any amin'ny tambazotra tserasera sy ny amin'ny vaovao ireny. 700 kilometatra miala Antananarivo ny ahitana ity distrika ity, izany hoe 570 kilometatra miala eo Ifanadina. Ahitana commune 420 ity distrika ity ao anatin'ny velaran-tany 500 kilometatra tora-droa mahery kely eo. Fambolena sy ny fiompiana ary ny fitrandrahana ny ala ny tena fotom-piveloman'ny olona raha ny ango-baovao. Ankoatra izay ny fitrandrahana volamena sy ny toaka gasy ihany koa. Famelohan'ny tena hidirana ny resadresaka miaraka amin'ireto délégation iraky ny filomary Karavalomanana nandeha tany atoerana ireto dia andeha aloha arahintsika ty fanadihadiana iray ity hoentiny Asin'Andriamalala sy Manoran'Andriamalala. 370 kilometatra monja miala eo Antananarivo no misy ny distrikan'ny Ikongo, faritany ny Fianaratsoa, ary 570 kilometatra miala ny Fanadina no misy ny distrikan'ny Ikongo. Sarotra tena sarotra ny lalana miazo an'i Ikongo manomboka eo Ifanadina satria lalana 570 kilometatra dia atao ora folo be izao, ary 3 andro eny an-dalana kosa raha kamiao no andehanana rehefa andro fahavaratra. Ao amin'ny faritra Fitovinany no misy ny distrikan'ny Ikongo ary commune 420 no mandrafitra azy. Mitonga monina tanteraka ny distrikan'ny Ikongo no ny aratsin-dalana manomboka eo Ifanadina hatrany amin'ity distrika ity. Efa mataonany no nisy fanamboarana farany ity lalana ity hoy ireo mponina. No miaratsy ny lalagna dia sy maintsy ny moto zany mba azo hiafina aminazy. Amin'izao ary ndre izy io mba hoe maimaigna dia mba azo io zany zavatra mahavoasika io nefa 4x4 dia moto zany ny ampiasain'ny tolongoina fanajena na Ikongo. Raha ohatra izy ohatran'izao toetrandro zao dia eo amin'ny adiny 3 sasany farany malaky. Fa raha meriky ny andro dia eo amin'ny adiny 5, 4. Raha ohatra izy maigna ny andro dia eo amin'ny 7 alina ariary eo. Fa Raha fahavaratra izy dia eo amin'ny 2 alina sy 2 hesy, 3 alina sy 2 hesy ohatran'izay. Tena betsaka mihitsy ny tomobile simba eto zao, misy camion, misy tapaka resort. Ny tomobile kely moa zany dia efa tsy tafitsofoka eto fa dia eto ihany dia mijanona. Zao tena famana vokatra zao tena sahirana mihitsy amin'izao satria ny tomobile ohatra produit ity zao resaka akondro masaka io fotsiny ny akondro satria ny tomobile tsisy. Sahirana amin'ny famana vokatra zany ny tena vahoaka aty amin'izao. Amin'ity lalana aty zao ohatra hoe tena mivezivezy dia tsy maintsy magnarama olona porterany atao.
ohatra maka entana ny fanadina tsy maintsy tsisy camion de maka olona de porteur transport olona ny transport na ety fanadina mandrapatonga aty zao me teny adiny 3 adiny 4 tsisy taxi brosy aty fa de zay camion mandalo mitondra faisana ny andavanandron'ny mponina ao amin'ny distrika ny Ikongo no io lalana mampiteny mona io. Ny tsy fandriam-pahalemana tsy lazaina intsony, ny vidim-piainana dia tena midangana izay tsy izy. Ohatra amin'izany dia efa tafiakatra ho 700 ariary ny kapoakan'ny vary amin'izao fotoana izao. Kapoakam-bary ety aminay zao dia 700. Mahatonga anazy lakotra zany dia ny lalana sarotra dia ny transport koa amin'ny vary miakatra be koa. Ny vidin-javatra zany sy ny transport miakatra noho ny antony lalana sarotra, lalana rasy. Fihinanana vary moa dia fa le ohatra ny manokom-bary roa kapoaka taloha dia zao ngamba ray kapoaka no tokony na dia hoe zaza 10 mianaka na zaza 4 mianaka efa mihinana tapapo satria noho ny antony zay. Lalagna zao tena latsaka agnaty sady ato satria ny lalagna moa zany dia hitanareo aratseny agny. Raha camion zao dia 2 andro 3 andro vao avy totongena nefa lalagna 940 km miala ny fanadina. Ny machine moa zao dia efa 12 mois zany sy nandray vola ny mpiasa dia migrevy izy efa 3 volagna zay sy nandray vola. Ny vokatra eto aminay nefa misy dia misy na vanille na Septambra na akondro fa noho ny aratseny lalagna dia tavelagnelanelany ato hay. Dia io zany tena problème ty. Lavitra andriana loatra hay aty dia lasa ohatra ny sontsony avin'ny olona ka miangavy ianareo mba sinjovy akaiky hay. Ary tena isorana betsaka anareo moa zany isorana ny président Ravalomanana ihany koa nagniraka anareo aty izery anay fotony. Na dia teo aza nefa ireny lalan-dratsy nampiteny mona ireny dia tsy nahasakana ireo iraky ny filomarika Ravalomanana hiazo any Ikongo ireny. Araka iny fanadihadinana rahantsika teo iny izay nenton'ny mpanao gazety namana Asan'Andriamalala sy Manoro Andriamalala dia tena sarotra ny lalana ary atao anatin'ny adiny 10 araka ny fanambara teo. Tolongoina tsara ny manamarika fa ho tolongoina 770 km tsy atongavana ny Ikongo le toerana nanaovan'ny namana fanadihadina teo iny. Avy hatrany dia ho apetraka ny fantaniana nanahoana sy nanahoana ny ainana ny lalana iny. Sarotsarotra ihany fiara tsy mataho-dalana no entona tany nanahoana ny ainanareo tamin'ny nataoko hoe teny an-dalana sy ny atrehanareo an'izay lalana fotoana maro zay nanaovana anazy. Député Jerry. Ya, marina tokoa zany namana hafitra fa tiana manamarika fa tamin'ny enora maraina izahay no miala teo ifanadina hiazo any Ikongo ary le araka nitakena tamin'ny tsara teo moa zany nanaovana fanadihadiana iny fanadihadiana iny dia teo amin'ny atsasa-dalana no natao zany teo amin'ny toerana atao hoe tolongoina. Mafy ny lalana satria raha niala tamin'ny enina maraina zay dia tokotokony tamin'ny ray atoandro teo zay tonga tao amin'ny tolongoina io. Izany hoe tsy arakaraky le hoe mamaina ny andro na hoe ny andro ririnina ihany koa fa misy foana le patina azy ary tena hoe tena mampiady raha zay nazo ilazana anazy. Ny fiarakodia mandalo sy mivezivezy amin'ny toerana koa zany dia reny karazana tomobile camion 4x4 atao hoe Ikongo reny sy reny Mercedes double pont 911 reny ihany koa zany reny zany no mandeha amin'ny lalana io. Dia io lalana io miova arakaraky ny misy camion mandeha zany. Zao anao zany maraina mandalo androany dia hafa ny trasy andananao amin'le lalana sady melavaka ihany koa zany. Verina ihany koa anao dia efa miova indray le lalana zany hoe tsy safidy mihitsy zany. Afahanao misafidy hoe ato lalana tiako aleha na ato lalana tiako aleha fa rehefa eo amin'le toerana tena hoe marendrika ianao dia tsy maintsy eo zany mitsaka dia eo zany ianao vao manavy tena na atosiky ny olona na ampin'ny olona ihany koa. Fa anisan'ny zavatra mahafinaritra ny atao hoe nandraisan'ny olona anay tany zany indrindra ny teny an-dalana dia efa hita takatra izay zavatra satria hitanao tamin'ny aino aman-jery tany amin'ny sary teny fa vao miraikitra ny tômôbily iny dia tonga ny olona manavitra manampy tsy mila tambony fa zavatra ilain'izy ireo fotsiny dia tianay hitanareo avany amin'ny iraka manokana président Ravalomanana hoe ohatr'izao ny zavatra iainanay aty satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tena tsisy hitarainana intsony ireo olona ireo raha ny zavatra misy.
eo le efa mahana vokatra araka lazain'le namana tamin'ny sary teo a eo ihany koa raha ny zavatra hitanay tany de tena hoe vokatry ny fakatsiany lalana vokatra ihany koa ny tamin'ny rivodozany retraretra teo zany a de miainao anatiny hoe tena tsy misy tsony zany hoe andeha hivarotra vokatra le olona eo ihany koa nefa misy ihany koa am'le tena hoe diso sahirana le olona am'le fahantrana dia le akondro tangosany zareo zay ho amidiny a mbola tsy matoy akory zany mbola tena kely de tsy maintsy ho tapahana le izy a entina ho amidy a vokatra zay hoe tena hoe tsy fisina zay zany eo am'le toerana de ny eny an-dalana moa zany raha zavatra hitanay teny zany a manomboka mamboly zany le olondreo a de le toerana aloha raha ny fahitana anazy tena mamokatra ary tena raha fitanao le zavatra voambolenitsareo ny vary a eny an-dalana eny de tena maitso mahafinaritra be mijery anazy fa ato am'le verina ato am'le lalana satria raha manahy manokana zao nandinika am'le lalana dia tômôbila roa zany iaraka tany ka le tômôbila eo aloha zany zay lalana avy te andanan'le tômôbila eo aloha am'le tena lalana tena sarotra zany dia tsy maintsy mifidy lalana kely ianao izy ny afahana mitsoboka raha misy isafidiananao fa rehefa tsisy azo isafidianana de tsy maintsy mitsaka foana zany ianao de io faratsiany lalana io zany a tena anisany tena mampitaraina le vahoaka ny Ikongo zany satria araka ny alaviran-dalana 5 kilometra miala ho fanadina le makeo Ikongo a dia mitovy mihoatra ary a ny lalana ohatrany hoe miala eto Mazangatsika miala eto Antananarivo tsika ho any Mahajanga mbola raha nandananay teo aloha de adiny 12 nefa raha mandeha Mahajanga zany ianao mety ho vitanao adiny 7 a mety ho vitanao adiny 10 zany fa ny hafanganam-pandeha tena hoe tena mijaikojaiko a de tsy mihoatra tsy afaka tsisy valaparanao mihitsy zany hoe mba hiratirapenao le fotoana lany a ny hafanganam-pandeha zany raha rotika kely ianao anatin'izay resaka lalan'izay misy ny fanehoan-kevitra maro any anatin'ny tambazotra any hoe naninona ny taminareo teo amin'ny fitondrana ny tsy nikitihana ny lalana manahoana ny ataontsika hoe fanehoan-kevitra hoentinareo mahakasika an'izay tsara mihitsy zay fanontaniana zay namana avitra satria mandeha eno amin'ny tambazotra tserasera zay fanontania zay ary tia neto no mampatsiahy fa raha tamin'ny andro fotoana nitondran'ny président Ravalomanana ary anisan'ny enitsika angamba ny teny raha matoto nanaovana zay fanadiadiny zay a de tena tamin'ny fotoana nitondran'ny président Ravalomanana de tena anisan'ny karakara tokoa lalana io fa nandritra n'izay 10 taona 13 taona tsy nateo président Ravalomanana de tena tsy nisy tsony zay fikarakarahana zay no antony tena hoe nasimba le lalana ary zany mino fa ny olona rehetrarehetra na ny solombavam-bahoaka Madagasikara mipetraka any ary de mahafantatra an'izany afaka mamaly an'izay fanontania zay koa fa raha ny fahalalako anazy sy ny fahitana indrindraindrindra ny firesaky mimponina rehetrarehetra zay niaraka taminay tany de tena nisy fanamboarana foana io lalana io a tamin'ny fotoanan'ny président Marc Ravalomanana fa vokatra zay hoe tsisy fikarakarana tsony zay nandritra ny 10 taona mahery a de zao zany ny vokany a satria raha antsika mahafantatra nefa tsy lalany Ikongo any fa na lalam-pirenena rehetrarehetra eny raha antsika mahafantatra fa tena simba tsisy mpikarakara ary zava-doza am'izao fotoana zao raha ivoaka kely any Ikongo amin'ny RN2 fotsiny a dia nareny le pont bascule reny a le fandanjana fiara reny de fa tsy miasa tsony am'izao fotoana zao ary na niasa ary izy reny teo aloha dia tsy voalanjalanja ny lanjan'ny entana oentin'ireny fiara vaventy be mitondra entany reny a zay no anisan'ny napodika n'iny RN2 iny fa raha iny RN2 iny voakojakoja sy nanara-dalàna daholo ny mpanjifa sy ny mpandeha tamin'izy iny ny camionneur moa zany tiana ambara eto dia tsy potika ohatran'izao io lalana iny ny tiana hotenenina eto zany a raha ny zavatra nataon'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fotoan'androny a mbola tadidy sy tsaron'ny vaon'ny ray aman-dreny am'izao fotoana zao ary ny zavatra mahafinaritra na ny ankizy aty aoriana ary de mahafantatra ary ampahafantariny ray aman-dreny mihitsy ny hoe ohatr'izao ny zavatra nyainany vahoaka malagasy tamin'ny fotoana mpitondran'ny président Ravalomanana anisan'izany a reo ankizy raha toa hoe tanora zay niona taminay tany a de nangataka mihitsy ary hoe miandrandra mihitsy zany mbola ivereny zany ny président Marc Ravalomanana zany a eo amin'ny fitondrana indray amin'ny fotoana mampety anazy efa nresahan'ny solombam-bahoaka jererandrembolaina teo ihany mahakasika ny resaka voly lalandra ny lalana ataontsika hoe lalandra isan'ny lalandra fototra ahafahan'ireo tantsaha mamoaka ny entana voaka ivelany zany efa nresahana teo ihany koa fa ao anatin'ny fotom-piveloman'ny mponina ao Ikongo ny
resaka fambolena sy ny fiompiana. Mety manahoana ny toetoem-piainan'ny olona any andavanandro solombavam-bahoaka mamirabe ny rinina satria nareo nidina tany. Inona ny fiantraikany eo amin'ny fiainam-bahoaka any amin'izao satria ny lalana potika sarotra ihany koa mamoaka ny vokatra. Teo araka ny fanadihadinana rahantsika teo sarotra mihitsy ny fiainana amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona any amin'izao fotoana izao. Manahoana ny akon'izay tamin'ny dianareo tany aterana? Raha fiheziko angamba avy hatrany ny teny mahalaza ny zava-misy any Kongo amin'ny ankapobeny dia atao hoe tanàna mitoka-monina na ilay lazaina amin'ny fiteny frantsay matetika hoe enclavé isolé tanteraka any ilay tanàna ny Kongo, tovy amin'ny tanàna hafa maro lavitra ny renivohitra, lavitra ny lalana vita goudron no misy azy. Kanefa ny anisan'ny mampiavaka ny tanàna ny Kongo sy ny faritra an-tanàla rehetra dia ny toetrandro sy ny toetany. Zany hoe vokatry io toetrandro sy ny toetany io dia afaka tany azo lazaina hoe mamokatra iny faritra iny. Satria ny rano ohatra ho an'ny fambolem-bary, mahavita fambolem-bary indroa isa-taona, tsy misy olana ara-drano mihitsy ny olona any. Fa eo amin'ilay fanajariana ny tany ho ambolena ny tsy ampy sy ny fitondrana ny teknika mpambolena sahaza mba hampitombo ny vokatra. Fa manara-po raha ohatra hoe ny rano any an-tsaha, rano ambolena no resahana satria betsaka ny renirano, betsaka ny loharano avy any an-tendrombohitra lalovana eny an-dalana eny. Zay ny momba ny vary. Fa ankoatr'izay hoy atao hoe tany mamokatra iny faritra iny. Efa voatanisa teo hoe anisan'ny vokatra any Kongo hita maso amin'ny ankapobeny ny lavanilina, ny akondro, ny sakarivo ry zareo ihany na ny sakamalao. Tsaramaso ihany koa ampifandimbiasina amin'ny sakarivo, dia ny kafe. Ny fiainan'ny olona any zany dia metehatra amin'ireo fambolena ireo. Tsy ireo ihany fa ireo aloha no voalazako. Ny resaka hazandrano, ny hazandrano mamy misy fa misy fotoanany. Raha ny voalaza zao afaka ray volana eo manomboka isy ny crevette na ranomamy. Manomboka hiakatra izy dia efa manomboka hihinana zareo. Mihinana izy satria fantatsika efa sarotra mamoaka ny vokatra avy any. Rehefa miresaka amin'izareo any miakatra ny vidim-piainana. Fa hoy izy hoe raha aty aminay ny vary misy fa ny atao laoka amin'ny manahirana. Aty aminay ny kafe misy fa ny anamamina azy ny manahirana. Zay ny fiainan'ilay olona any. Na izany na tsy zany aza nefa hoy atao hoe ny teknika, ny fampitana ny teknika mpambolena sahaza sy manaraka ny toetrandro tsy ampy ihany koa. Dia zay no mahatonga n'ilay vokatra ho tsy sahaza ny filan'ny mponina amin'ny ankapobeny. Eo zany zay resak'izay fa eo ny famoahana ny vokatra. Io lalana io ihany no ahafahana mamoaka ny vokatra. Ankoatr'izay ny lalam-by, ny FCE, zay mandalo manamoromorona ny tanàna iny. Mbola eo amin'ny 30 kilometatra ny tsy hidirana ny Kongo no mifanapaka ny lalam-by sy ny lalan'ny fiarakodia. Zany hoe mbola raha ditongotra zany tena mbola lavitra. Mbola any amin'ny adiny 7 adiny 9 any zany raha ditongotra miaraka amin'ny entana. Kanefa eo amin'ny tanàna ifanapahan'ny lalam-by io Voloso ny anaran'ny tanàna. Eo zany misy fijanonana kely anankiray tsy gara akory. Fa eo no manala ny entana ho alefan'ny Kongo raha alefa amin'ny lalam-by. Kanefa fantatsika ny zava-misy teo no lazain'ny lay ramatoa ny resaka teo no hoe efa mbolana maro no tsy nisy ny fiaran-dalam-by nandeha teo dia tsy maintsy tsy misy afa-tsy io lalana RNT moa izy io fa 4 angamba izay député Jerry. Tsy misy afa-tsy io lalana io no ivezivezena makany fanadina makeo Kongo na ataontsika hoe fianaratsoa Ikongo. Ankoatr'izay anisan'ny betsaka any koa ilay atao hoe corridor forestier na ilay elakelaka tendrombohitra any anaty ala any lalana manavatsava ala zay mivoaka. Iny indray zany ditongotra iny rehefa tena zoiny iny tonga hatrany ambala vaotsy empari rehetra any, tonga hatrany vohipeno rehetra any, tonga ny manakara rehetra any, tonga ny sasinaka any. Reny no azo ivoana kanefa reny tena ditongotra. Loloavina ny entana zany raha mandeha amin'ireny. Fa raha moaka entana ataontsika hoe amin'ny taonina na aman-jato kilao dia tsy misy afa-tsy ny lalana avy eo fanadina iny amin'ny camion
alefa amin'ny camion arak'izay misy tsy fantatra meloa koa nefa fandalovan'ny camion fa arakarak'izay mampisy azy fotsiny a zay sisa iainan'le olona zany hoe ny vokatra ny fambolena any an-tanàna amin'ny faritra rehetrarehetra iny tsy ikongo rery ny voaresaka eto fa ny tanàna rehetra manamorona an'le lalana sy manodidina ny ikongo ao atenatenany eo nge vao misy ny faritra mampiaona ny distrika ny fanadina sy ny distrika ny ikongo e zany hoe ikongo monina le atsika ikongo no nisy an'ilay trangan-javatra nanaovana fanadiadiana fa na ny distrika ny fanadina aza mbola mivelatra be hatrany atenatenandalana any a ary tratra ny olana amin'ny famoahana vokatra noho ny aratsin-dalana io daholo hoararotiko kely ihany resaka vokatra nisy ihany ny ataontsika hoe concertation resaka fambolena nataon'ny fitondram-panjakana maro anefa ny mbola fitaraina nataony ataontsika hoe any mbany ravinahitra rehetra any mety hoe manahoana ny fijerinareo amin'ny avaty amin'ny ilana ataontsika hoe fanoherana zay efa miantso any koa ny resaka fikaonandrom-pirenena ary mametraka ihany koa hoe tsy fahaiza mitantana no mahatonga an'le fiainam-bahoaka tsy mandeha ao anatin'izay nefa miziriziry ny fitondram-panjakana nanao an'iny ihany ny ataontsika hoe fikaonandromo resaka ny fambolena sy ny tantsaha iny manahoana ny fijeritsika avy aty amin'ny atoko tiako Madagasikara sady fanoherana mikasika an'izay satria mbola maro ny tantsaha mitaraina hatramin'izao ia tiana marena eto aloha fa araky ny fahafantarantsika anazy ary zay mihitsy zava-misy dia mbola hatrany amin'ny 80 isan-jaton'ny tantsaha ny vahoaka malagasy dia tantsaha avokoa kanefa rahantsika mahafantatra fa nany programa nasan'ny fitondram-panjakana dia somary nanao anjorom-bala kely an'izay atao hoe resaka fambolena sy fiompiana zay eto amin'ny firenena ka aty amin'ny atao hoe faraparana izy vao mahafantatra fa hoe aika efa tena mila jerena manokana ireo tantsaha reo mba hahafahantsika zany miala amin'ny fahantrana mba hahafahantsika ihany koa mba mijery manokana ny resaka tontolo ambanivohitra ka raha ho aty amin'ny fanoherana zany dia tena hoe na mieritreritra ny nanao an'iny fikaonando resaka momba ny fambolena iny raha sy ny fiompiana ny fitondram-panjakana dia azo lazana hoe efa tara satria efa aty amin'ny fifaran'ny mandavy ianao vao anomboka anao zavatra tiana tongavana zany eto ny fitondrana firenena tsy kilalao ary mila fiomana zay zavatra zay ka izay notrany hoe toko hoe natsara tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana ny hoe tena nijery manokana ny resaka tantsaha sy ny tontolo ambanivohitra président Ravalomanana ary anisan'ny nampiroborobo ny teny amin'ny tontolo ambanivohitra rehetrarehetra teny na ny resaka zezika na ny resaka fiompiana na ny resaka masom-boly na ny resaka fitaovana entina mamokatra mihitsy indrindraindrindra amin'ny fanomezana formation an'ireo tantsaha rehetrarehetra ireo dia hitantsika angamba fa tena hoe niroborobo ny resaka fambolena sy fiompiana teto amintsika ary raha ohatra ka nytoy na vita mandara iny fitondran'ny président Ravalomanana iny za tena misy matoko fa efa afaka nanondrana zavatra vokatra maro tsika tany amin'ny firenena hafa zany amin'izao fotoana izao dia tena hoe sahirana an'ireo tantsaha reo ny antony dia tena hoe raha mamboly izy vokatra le fahantrana dia tsy izy tsony no mijinja ny vokatra ary hitantsika zany any amin'ny aina manjereny na ataontsika hoe resaka fambolena vanila fotsiny raha amin'izao fotoana izao vao maitso vanila dia efa mandry anjiranantsy mpamboly miandry an'ireny eny an-tsaha eny manakarama olona ary matetika nefa rehefa tena sendrany tsy azo anoarana izy ireny dia tena afony hatramin'ny ainy mihitsy ary vokatra izay hoe fiarovana an'le fananana kelin'izay zany dia zany rehetrarehetra zany mila jerevana ny vahaolana tsy sanatria manakihana fa tena hoe efa mihoatra mety zany ny atao hoe fiainan'ny olona any amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana izao hoajantsika kely eo ny makasika an'iny fa somary hiditra ao anatin'ny resaka izay tena nanaitra ny sainy maro isika atao anatin'izay le tranga izay ny fanandrinan'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka tany Ikongo ny 7 ny volana aogositra lasa teo iny efa nisy ihany ny fidinan'ny tompona andraiky mpanjakana nidina tany fotony teo ihany koa ianareo hiraka delegation'ny Volomarika Ravalomanana izay notarianareo mirahalahy moa zany nisy ny faona tamin'ny mpanjaka sy ny olobe ary ny fidinana niaraka nijery an'ireo olona narary teny anivon'ny hopitaly sy ireo donam-pahoriana ihany koa
Mialohany tena idirantsika ao anatin'ny resadresaka nefa dia andeha ho rahantsika ny fanadihadiana no entiny asin'Andriamalala sy manoro Andriamalala ao anatin'izay mikasika an'izay tranga tany Ikongo izay. Délégation avy any Antananarivo avy amin'ny antoko tiako Madagasikara, avy amin'ny bureau politique any antoko tiako Madagasikara, izahay mirahalahy député Tim dia miaraka amin'ireto mpiara-miasa aminay rehetrareto ny rahan'ny filohan'ny antoko Tim Andriamatoa Marc Ravalomanana hijery anareo aty, hamangy anareo aty, hijery ny tena zavatra mahazo anareo aty fa enina hitany enin'ny président Ravalomanana ny voina ny tranga tatya Ikongo tamin'ny herinandro lasa iny, ary tena tamin'ny alahelo lehibe mihitsy no nandrenesany an'izany. Izay no nahatonga azy naniraka anay hoe hijery aty fotony ny zava-misy iona aminareo mivantana, hitondra ny teny fankaherezana ho anareo amin'izao fitsabonanareo zao, ary mitondra ny hafatra hoe mahatsiaro anareo ampitiavana sy ambavaka izy nandritra n'izay herinandro maherikely nitrangan'ny seho zay, ary tsy manadino anareo fa nitady ny fomba rehetra nahafahana mifandray taminareo. Dia zay ny tena hatondianay makaty androany. Na dia teo aza ireo iraka ny filoha Marc Ravalomanana ireo dia tsy mandry ny sainy raha tsy niditra mivantana tamin'ny alalan'ny antso an-tariby ny resaka mivantana, sady nankahery ireo mbola manaraka fitsaboana tao amin'ny hôpitaly Ikongo ny filoha Marc Ravalomanana. Iny raha fahasalamana ao anareo aho satria mifantatra tsara ny fahavozana anazy nareo tany noho ny taketaka ny sasany, ka dia mahery nareo satria fantatra fa anasa fotoana sarotra misy anareo amin'izao fotoana zao, fa ny fihina, ny pahoriana, andibirina, ny fijaliana misahin'ny fanafody entina hitsabona tena. Ka dia naneraka an'ireo le délégation reo izay tarihan'ny solombavam-bahoaka Tim. Dia ianareo koa tonga any mba jerevy zay tokony azo atao mba anampiana izy ireo fa tena fantatro mihitsy ny fahoriana mahazo azy. Nafotoana ihany mba entina andraisana anjara amin'ny fitsabonana anareo. Ka raha ohatra mbola misy azo fanampiana dia aza matana fa manampy anareo fanta fa tsy mahafoy amin'ny Ikomba, malana tanany Ikomba rehefa nandeha tany fantatro ny Ikongo. Zay napaty aho hoe aleo nareo mandeha makany mba mijery, aza jerena endrika amin'ny lafiny hoe politika izy dia zay milana azy io hoe tsy mitovy ny fomba fijery fa amin'ilay manofonofo olombelona vatana sy raha dia tena mirarika io raha mba tena hifankatinareo ifanampy, ifanapoka, ifampitafy. Ka dia mahery zadolo ianareo mbola tsy salama eo amin'ny fotoana hitsabonanareo. Tena ohatra mihitsy hoe ahoana dia tena samy malagasy zao ve ifamono, ifandratra, vokatra ny hevitra tsy mitovy sa vokatra ny baiko voaray. Dia za tsy malala fa dia lenga ny Andriamanitra andenanahary ahita ny fotoana izay mbola ahafahantsika iona, amin'ny fotoana izay ahafahantsika iona ka mbola iona amin'ireo somatsara. Ka dia mahery zadolo nareo ary sitana somatsara ry zareo. Ianareo mpisafy koa mpisafy reo dia makasitaka, makatelina nareo amin'ny ataonareo. Ianareo mpitiarakaro ihany koa makasitaka indrindra tompoko. Raha ny fitantaran'ireo olona sisa tsy maty ka mbola manaraka fitsaboana atao amin'ny hôpitaly Ikongo dia tena vonomoka ny ninana atao mihitsy ireny tranga famonoan'olona tamin'ny 20 Aogositra lasa teo iny ary nanjaka ny kolikoly. Le dahalo na baraokondreo lafa nanandreo le vola. Ny vola voarainy je le dahalo na baraokona. Votsitra zany. Votsitra Nisy ny teny mantsy hoe maty koa le dahalo. Sisy maty io. Tsy hita zany na le. Nalefandreo zany le dahalo. Nalefany koa. Satria nisy mpangalatra omby endahy tolongona teo niaraka taminazy. Niaraka tamin'ny dahalo tagnaty violon tao. Zay nomba tambany taminay teo lasa navaratrano. Lasa agnaby hetahozy. Izy efatra? Lasa agnaby ny efatra miaraka amin'le dahalo le mpangalatra omby iny. Efa nalefa ny gendarme. Okalo azavao tsara, efatra le nangalatra an'le varira. Ie. Dia nisy mpangalatra omby koa niaraka violon raiky taminazy tao. Dia nalefa ny lefa avy teo. Dia efa nangingy igny aby ny fokon'olo dia nalefa ny agny ny lefa.
après le tifitra io après le tifitra lasagna amizay izy niaraka niomboka amin'igny lefa koa vokatry ny kolikoly aloha ny tena voalohany indrindra ny mahatonga an'izao zavatra zao sy mahatoky ny fisarana koa ny vahoaka zay ny tena antony voalohany nahatonga nyo fisehoany zavatra io kanefa dia mahonena tokoa satria vahoaka be dia be no voatsifotra na eny na dia efa nandositra aza dia mbola nisy voatsifotra ny taty. Ankoatra ny fanomezana sondram-boankazo ho an'ireo marary avy amin'ny filomarika ara-valmanana dia nitondra izay voatsirambo an-tanany ho an'ireo manana havana na mony any koa ireto iraky ny filomarika ara-valmanana ireto. Tao amin'ny tranobe tao voninkazo ary nitoy tao amin'ny lapa tao votsivala izany. Teo anatrehan'ireo ampanjaka sy olobe ny tanàna no nanatanterahana izay famangina izay ka velom-pisaorana ireo ampanjaka sady mbola nitsundrano ihany koa. Ary sorona koa ny filoara valmanana na dia mipetraka any Antananarivo agny izy nisy tokoa ny zavatra aseho tato Ikongo zavatra nampalahelo tokoa teo tambony teo tamin'ny talimpilamina anefa ahoana moa natao fa dizy za voalaza ny halahelo tokoa dia tena nanzaka misy tato Ikongo engany havana maro zay ka pour mana tany vahoaka fa dizy za voalaza nondroka tokoa fa maty fa manakavana akory any moa hoy anareo ao Antananarivo ao hoy président ara-valmanana reko zao Ikongo agny zao voaripaka amin'ny alahelo nataony etriketraky ny ratsifanahy ka ho ary izy sy nahatantegna fa nagniraka anareo délégation mpiara-dia aminy mpiara-miasa aminy hoe mandehana anareo Ikongo izany fianakaviana agny hamangy agny eo anareo ary moa diza voalaza zao dia namira lahatagny anareo fa dia lavalava ny lalaka fa fitiavan-dehibe moa zao hoe dienareo Ikongo zao izany zay havana na moy fianakaviana zay ka raha tonga anareo fa diza voalaza dia mamboatsy ny adidinareo nagnirany tokoa ka kory moa nataonareo dia nandeha anareo zay ny maly zay namangy zay nanagna nanjo tamisan'isan'ny pokotany zay tokony-banareo dia nanotra anareo ary vola vafy fibetiny tokoa amin'ny fidiny amin'ny alahelo fa mirany ranomaso manamanjo androso an'igny anareo dia misaotra ny ngabe ara-valmanana misaotra anareo solotegna ny tonga atoy koa Ikongo ary nitreto amin'ny lapamasika vosivaly eto enga lesy bako zao koa ibevenareo eto mba afanelaka raha na alahelo lasa dranomasina mpangirifiry tato faritsy Kongo tato misaotra be anareo ary akoizay koa nagnome hasina ny tragno. Ny avatiana tokoa tsy mahalavitany ka nateo aza ny ara-tsindalana izay tena nikoizana dia tsy sakana velively ho an'ireo iraky ny filomarika ara-valmanana izany fanehoam-pitiavana izany. Inona raha antsika teo ny fanadihadiana no entin'ny mpanao gazetina mana Asin'Andriamalala sy Manorandramalala antondia izay tena hoe isan'ny tena antondia ny dinanareo tany fotony mikasika an'izay fa mialohan'izay dia nampiakapeo ihany koa ny solomavim-bahoaka Brunel Razafy-Tsiandro fa zay solomavim-bahoaka voafidy tany toerana fa tsy rary ny fandatsahana raha amin'ny mahampiray-tanindrazana teo ihany koa naneo ny alahelo ny FFKM ary nanao antso avy ihany koa ny amin'ny tokony isiny hoe fifampidiniana ary nanameloka an'ireny zavan-tranga reny tany fotony reny toy izay ihany koa ny teo amin'ny ivon'ny CFM ny antso ihany koa toy izay ihany koa nanarak'izay naneo hevitra ihany koa ny fikambanam-be iraisam-pirenena manahoana ny hevitrareo mahakasika an'izay nareo nidina tany fotony vao ny alarobia teo ihany koa nefa nisy ny fanesorana ny lehibe ny distrika dia efa manao antso indray reto vahoaka hoe avy ireny ny lehibe ny distrika manahoana ny tena ny zavany tranga sy ny hevitrareo mahakasika an'izay fanehoan-kevitra maro zay sy nareo manoloana ny zavatra hitanareo tany fotony tany. Ny endriky ny zavatra ny tranga aloha no horesahantsika avy hatrany ary tonga dia hivantantsika ny laza hoe famonoana olona zavatra ny tranga tany fitifirana ponina zay no nitranga tamin'ny alatsinainy fa 7 volana aogositra lasa teo iny raha ny tantara enitsika andro vitsivitsy talohany io ataontsika tsy avetivety ihany ilay fanafihana tany amin'ilay tanàna nikasana haka ilay zazavarira ary rehefa niaro anjana ny reniny io zazy io dia nivonoina toy ny mamono biby zany hoe tena ny rasarasaina mihitsy niparitaka tany amin'ny ainao manjery tany ny sary tamin'izany fotoana izany rehefa nandeha ny fanadihadiana dia eny fa nisy efada tratra ny ahehina zany ary
nentina nambenana no tazonina vonjimaika atao an'ny brigadeny gendarmerie brigadeny misy any a de rehefa enimponina ara fa tratra ireo sasany tam'ireo olona noverina fa nahavanina n'ilay loza tany an-tanàna ilay tanàna nitrangan'le izy tsy tena eo atapy-tanàna ny kongo fa somary ivelany kely dia lasa ireo olona ireo a nyrodorodo nandeha nijery tany inona ny antony zay le lazaina teo hoe na eno izy ireo fa misy endrika kolokolo mandeha any ary mety ahavotsitra an'ireo olona izay voasambotra sy voatazona eny amin'ny gendarmerie endrika kolokolo zany hoe voalaza teo hoe nisy vola be mandeha any ary ahina ny atafaporitsaka na ny hoe andefasana am'lefa an'ireo olona voatazona reo ka anamarinana an'izay hoe tena ao marina tokoa ve satria tsisy nahita fa feo no mandeha hoe nisy voasambotra de nisy voatazona eo amin'ny brigade gendarmerie anamarinana an'izay a de mifampitaona ny olona indrindra ny avany maty avy any am'le tanàna nisy lay famononan'lay ramatoa zany sy lay fahaverezan'lay zazavarira fampitaona ny olona hiakatra eny amin'ny praony zandary hijery hoe tena ao marina ve reo miakatra hoy a satria raha jerentsika ny zava-misy any de tena mitoerana avo mihoatra amy tanàna misy ny olona amin'ny akapobeny no misy ny braompanjakana indrindra ny braony gendarmerie misy ny lalana andehanana fiara somary miodina miakatra tonga iny amy tapony eny fa misy ny lalana manitsy avy eo ampivoan-tanàna zay andehanana tongotra ka tonga eo mbavadin'ny gendarme raha ny fitantaran'ny ireo marary mivangina zay tsabonao amin'ny hopitaly de rehefa tonga teo amin'ny anoloan'ny braony gendarme izy ireo dia nikoropaka ny gendarme hoe inony ty zavatra ty ary rehefa nahenony feombasy izy ireo nipoaka voalohany de lasa nilefa niverina nytododo niverina daholo zany satria any amy tsy noeritreretina ka any amy tsy napoizina ny zavatra mitranga mbola tsy nisy fifampiresahana mbola tsy tonga am'ilay tanjona amantatra hoe ao marina za tsy ao marina ilay reo olona voasambotra fa tonga de feombasy no eno araky ny voalazana zareo teo any ambany vohatra any no maheno feombasy tonga de mikoropaka miverina mitododo manao tapody vo miverina ary iny izy miverina ny roatra miverina efa manomela lamosina brigady iny a no nitoy ny pobasy ary natifitra sy nafaty ary naharatra reo vahoaka zay sendran'le bala zany hoe raha fehezitsika le izy dia nipoka ny basy a nitododo ny emotra ny mponina ny vahoaka zay tonga teo a ary reo a teo no nanomboka ny fitifirana an'ireo mivantana de nahalavo azy misy any anatin'ny fanadiadiana any hitatsika hoe rehefa lavo reo a zay vo napetraka amin'ny faritra hita fa mapety azy lay faritra mena n'lay toerana dia nampidirina tao anatiny ireo toerana misy an'ireo olona lavo navo mibala tam'izay fotoan'zay zay zavatra mitranga mifanontaniana mipetraka tao anatin'izay andro maromaro zay de hoe nakaiza inona no nitranga avy eo samy nalalatsika taty Antananarivo na enony vaovao efa niresahana tamin'ny fandaharana isan-karazany hoe lasa niala ny tanànany kongo daholo ny tompony andraiky mpanjakana amin'ny akapobeny indrindra reo mpitandro filaminana ka renfort avy aty ivelany tsika tsy mahalala hoe avy aiza le renfort fa avy any ivelan'ny tanànany kongo no tonga tany hitanay tany tokoa reo vezivezy eran'ny tanàna eo indrindra manodidina n'lay toerana nitrangan'ny fitifirana hitanay tany reo mpitandro filaminana tsy misaraka amy basy mahery vaika mivezivezy eny atoerana an'ireny reny zany a no misahana ny fitandrona mifandripahalemana any an-toerana nanompo tao arina ny fialan'ireo tompo-toerana tao fa rehefa niala tao reo tompo-toerana dia tsy hita niaraka taminy ko ireo olona voalaza fa voasambotra sy natao garde à vue tao amin'ny brigady tsy izy efa da zay voalaza fa tomponantoka tamin'ny famonona le reny le zazavarira ihany nefa fa nisy olo-kafa ihany ko teo araky nyentsika tamin'ny fanadiadiana teo zay dahalo no nandraisana azy satria nanafika sy nangalatra ompo tamina tanàna hafa niaraka tao miara-tsity reo hatram'izao fotoan'izao tsy nahenona vaovao mihitsy reo mandraky ty ny androany hoe aiza na aiza ny elo be ny resaka hoe maty reo
maty ny telo tamin'ireo fa tsy misy pirofo zany fa toy ny feona nalefa fotsiny a ampandrina ny sain'ny olona angambany amin'ny hoe efa maty reo fa tsy misy pirofo na iray aza tsy hita hoe aiza ny fatiny a nakaiza sy nakaiza fa niara-nanjavona tamin'ireo mpitandro filaminana zay tompona andraikitra tao an-tanàna tamin'izany ao moa zany sady misy ny zandarmy misy ny pôlisy ary tamin'ny fotoana ny trangan'ny fitifirana araka ny feoeno tamin'ny fanadiadiana de ny fampiantso reo zany hoe tany amin'ny brigade ny zandary no ny akaran'ny vahoaka fa rehefa nahita ny zandary hoe niakatra ny vahoaka de niantso renfort tamin'ny pôlisy zareo tsika tsy afaka ilaza hoe amin'ny atsipriany hoe iza ny tifitra sy ny sisa fa tany amin'ny tobon'ny zandary aloha no nitranga ny zavatra anisan'ny feo mandeha any Ikongo koa nandritra ny fofolo andro zany zao momba n'ilay zazavarira zay tsy hita mandraky ty ny androany raha ny feo efa enontsika taty Antananarivo dia niara-nanjavona tamin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo dahalo sy pakakerindreo io zaza io misy ihany ny feo mandeha hoe hita tany Ambohimahamasina tany amin'ny faritra Mbalavao tany ny fatin'io zaza io tsy voapirofo aloha le izy fa zay ny zavatra misy fa de nanomboka teo zany a de tena miorooro ny tanànany Ikongo raha ny filazan'ireo marary sisa mbola tsaboana am'izao fotoana zao moa de hoe sy ny ray aman-dreny ao tanàna indrindrandrindra tamin'ny taona 1770 no nisy fitifirana vahoaka toy zany farany sady voalohany tao Ikongo Forcarno no anaran'ny tanàna moa taloha tsara ihany manamarika an'izay ary mbola tsy afaka ambavan'ny olona ny anarany hoe Forcarno a fa tam'izany fotoana zany a ary zao taona 2020 sy 2020 zao ndray mitrangy io zavatra io ary tena mampalahelo ny olona fa mahasamihafa ny fitrangany a de tia ny malagasy samy malagasy no mifamono ao anatin'le izy zay ny zavatra nitranga tany ny fanadiadiana moa araka ny voalaza de mbola mandeha tsika manao ny atsika manao fanadiadiana tsika ny tena fototra zany iangan'ny olana sy ny trangatany a de tsy fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina eo amin'ny rafi-panjakana sy ny vahoaka entina tsy matoky itsony ny rafi-panjakana sy ny eo anivon'ny fitandronana fandriampahalemana ny vahoaka ka raha vao naheno izy hoe voasambotra eny anivon'ny mpitandro ny filaminana reo olona nahihiana ho nahavanona an'le loza de tsy mandra ny sainy fa lasa izy niazakazaka nijery hoe ao marina tokoa ve reo olona reo sa tsy ao zay ny zavatra nitranga zay aloha ny zavatra anankiray faharoa manapirofo zany fa tsy toteny itsony ilay rafi-panjakana am'izao fotoana zao nisy ao anatin'ilay fanadiadiana de lasa nieritreritra hoe amin'ny zavatra salamireny ange misy dingany isan-karazany apetraky ny lalàna ho fitantanana nyreny krizy reny endrika krizy reny a endrika krizy eto amin'ny fireneny reny dia ny fandraisan'ny OMC na ny organe mixte ina filaza azy iombonany mpitandro filaminana eo atoerana eo ambany fitarihan'ny solon-tena-panjakana no tokony mandray ny fitantanana sy ny fibaikionany reny mpitandro filaminany reny kanefa raha ny vaovao entsika tsy misy milaza mihitsy ny fandraisan'ny fiandrasana ny toromarika avy amin'ny tompony andraikitry ny OMC fa tonga de tany anivon'ny fibaikona ny mpitandro filaminana tany no nisy ny fanapahan-kevitra nandripaka sy nampitifitra n'ireo vahoaka zay tonga teo amin'ny brigady ijery ny fahamarinany hoe voatazona ho marina ve ireo olona zay nahihina sy voasambotra sa tsy voatazona any zavatra nitranga fatatsika ampolo maro no maty teo no ao a ampolo maro ihany koa no naratra fa nisy ny tsy maty teo no ao nisy ny maty tany amin'ny hôpitaly tao ifanadiana tao Ikongo nisy ny maty rehefa nalefana ka ny Ikongo ny tsaboana ary nisy ny faty hita ny talatalasa teo vao hita na nydidididina anaty lobolobo manodidididina le faritra nisy ny fifampitifirana everina fa reo olona roa reo everina fa reo olona reo a de anisan'ny olona niakatra tena ary rehefa voatifitra de lasa niery niafina ny aron'ny tenany tamina toerana everina fa takona fa noho ny ratrana azo azy de maty tany de tsisy nahita dia efa tamin'ny talata teo vao hita zay zavatra nitranga
tamin'iny fotoana iny fantatsika mbola misy ny tsaboana amin'izao fotoana izao ary ao amin'ny hôpitaly ny kongo satria efa miresaka an'iny ihany nisy fotoana ny fampiresaka tamin'ireo mpiasa teo anivon'ny hôpitaly izahay nakahirizina mihitsy ny fanatanterahany asa ary taona nafantaranay fa io distrika ray manontolo io tsy manana fa tsy mpitsabo anankiray dokotera io zany le mpitsabo teneniko le tena dokotera io zany sady médecin inspecteur eo anivon'ny distrika no io no médecin chef eo anivon'ny hôpitaly tobim-pitsaboana eo atapo-tanànany kongo no io no médecin chef am'ireo CSB2 zay ao anatin'ny distrikany kongo zany hoe tiao zany ny tena natsapana fahabangana be eo amin'ny rafim-panjakana eo amin'ny rafitra fikarakarana ny vahoaka de hoy aho hoe efa tsy mahavita sy tsy mahafe ny andraikitra tokony ho sahaniny eo anivon'ny vahoaka ntsony ny rafim-panjakana am'izao fotoana izao ary tsy gagy sika raha misy ny tsy fifampatokisana miresaka n'izay ihany ianao solombavim-bahoaka mamiraben'irinina te an-tany ihany satria misafotofoty ihany ny mpanara-baovao am'izao amin'ny resaka atotanisa mikasika an'ireo tena hoe nisan'ny maty sy ny naratra manana an'izay atotanisa zay nareo nidina tany fotony manahoana ny tena mikasika ny fahamarinan'izay firy marina ny tena isan'ireo maty am'izao fotoana izao a de firy nisan'ireo mbola manaraka fitsaboana eny anivon'ny hôpitaly am'izao fotoana izao nisan'ny maty a raha ny atotanisa hitanay farany dia 3 tsy afaka miteny hoe zay ny tena marina fa fanadihadinana taony nahitana an'izay raiky am'roapolo ny ampy anankiroa ny tao an-tanàna ny naratra tena tsy voafasotra fa tsy ferany ange nisy ny naratra fa tsy hita rehefa tsy tafajanona aminy mibala naratra izy de lasa ohatra le saika le faty anankiroa hita reo nge raha ohatra reo zany ka tsy naratra be hoe nahafaty azy ny ratrany de lasa nody reo de tsy fantatra zany zay zavatra zay fa eritreretina hoe nisy olona naratra tsy de am'le mahafaty dia afaka namonjy fodina tamin'ny tena ny rery tany fa ny isan'ireo mbola tsaboina tratranay tao amin'ny hôpitaly de 13 zay ny isan'ny maratra mbola ny tsaboina tao misy tena mbola minainaina noho ny fanaitainana ary noho ny tsy fahampiany toeranao amin'ny hôpitaly a de misy olona roa amin'ny fandriana iray zay ny zava-misy ihany mikasika ny alohan'ny idirantsika amin'ny resaka enquête parlementaire zay isan'ny tena nidinanareo mirala tany fotony ihany koa de nisy ihany koa ny fangatahana ny fisaona-pirenena anany hoe deuil national manoloana nireny zavanitranga tany kongo zay sokajiana famonon'olona vonimoka moa izy ny fanambarana maro samihafa hatramin'izao aloha zany mbola tsy hita ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana an'izay fa tohatry ny fitokanana lalana makotrokotroka andray ary no atao ary tsy raharahiana mihitsy manahoana ny fahitanareo an'izay solombavim-bahoaka Jerandremolaina ya izay moa de misimihitsy nangataka an'izay ah hoe aleo a vokatry le ny vony olona mikararana tany kongo reny a de mba siny zay atao hoe fisaonana ho an'ny firenena zany kanefa iny ny fotoanam-panjakana ihany mahafantatra sy afaka manapa-kevitra am'izany a dia izy ny tompona andraikitra moa zany manao hoe mety aminy na tsy mety aminy zay zavatra zay fa araka ny teneninao teo hoe manao fotokanana makotrokotroka maka artista mampifaly ny vahoaka dia angamba samy olon-dehibe daholo de afaka samy eritreritra hoe inona ny tokony atao a de inona ny tsy tokony atao zany manoloana ny tsangan-javatra ohatran'ireny iresaka kely makasika an'le enquête parlementaire zay isan'ny hoe nitarihan'ny solombavim-bahoaka tany atoerana lany tany atoerana Brunel Razafintsandrao fa ihany sika manahoana aiza ho aiza ny dingana satria hita ny resaka tamin'izay ihany nareo makasika an'izay ihany anareo aiza ho aiza ny dingana am'izay enquête parlementaire zay am'izao fotoana izao ny enquête parlementaire moa na marimarina koa commission d'enquête parlementaire dia fitaovana anankiray a vaomiera izy amin'ny mahavaomiera azy fa fitaovana anankiray atsangana eny anivon'ny anteny miram-pirenena rehefa misy antony ilana azy zany hoe rehefa misy trangan-javatra eto amin'ny firenena ka resy lahatra ny eo anivon'ny parlementa fa ilaina ny anaovan'ny parlementaire fanadihadiana manokana tsy misy ifandraisany am'izay ataon'ny mpitandro filaminana de atao zay misy dingana ny fananganana ny commission d'enquête parlementaire na ny atao hoe
vaomiera mpanao fanadiadiana eny anivon'ny parlemanta. Misy dingana satria tsy maintsy misy aloha ireo solombavam-bahoaka manao ny fangatahana, zay tompony fangatahana zany ny amin'ny anaovana n'io enquête parlementaire io. Misy fetrisa izy io, ary rehefa vita zay fangatahana zay antsoratra soniavin'ireo solombavam-bahoaka reo, dia aroso eo anivon'ny braomaritry ny anteny miram-pirenena mba hoentina amina fivoriana anankiray na session anankiray manaraka. De zay zao no mitranga. Za aloha efa nahita maso ny taratasy izay mangataka ny fananganana n'io commission d'enquête parlementaire io nosoratan'ny solombavam-bahoaka voafiditra amin'ny district ny Ikongo. De ireo zany iny taratasy iny zany no heverina fa ho tonga eny anivon'ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena rehefa avy eo dia hoentiny eo anivon'ny fivoriam-ben'ny anteny miram-pirenena na ny séance plénière akany solombavam-bahoaka rehetra fanapahan-kevitra. Ao anatin'ny fakana fanapahan-kevitra misy fifandresen-dahatra ao. Misy fifandresen-dahatra ao satria eo zany misy ny milaza hoe ilaina ny anaovana an'io enquête parlementaire io. Mety isy ny teny hoe tsy ilaina ny anaovana an'io. Tsy voa zao nisy ny enquête parlementaire. Fa nisy nitody hatramin'ny farany. Nisy no tsy tonga tany amin'ny fivoriam-be fakana fanapahan-kevitra akory. De zay zany no dingana tokony hoarahan'io mahakasika ny tany Ikongo, ny atongavany eo anivon'ny fivoriam-be azony rehetra hatrehana na séance plénière eo amin'ny anteny miram-pirenena ka hanapahan'ny solombavam-bahoaka hevitra ny amin'ny hoe irosona na tsy irosona le izy. Ho anay mirahalahy solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara izay nakany Ikongo, anisan'ny manana tombony manokana zay rehefa tonga zay fifampiresahana zay, zay fifandresen-dahatra zay, satria zay nahita maso ny zava-misy tany, satria zay niresaka mivantana tamin'le olona tany, niresaka tamin'ireo olona naratra zay, niresaka tamin'ny fianakavian'ny naratra sy ny fianakavian'ny maty zay, niresaka tamin'ireo tompona ndraikitra ao an-tanàna indrindra ny ara-piarahamonina sy ny ara-drazana zay, zany hoe anisan'ny tsara toerana zay ifampiresaka sy ifandresy lahatra eo anivon'ny anteny miram-pirenena rehefa tonga zany fotoana zany. Somary mandeha ihany le rahantsika amin'izao fotoana izao te anontany kely ihany mahakasika ny dianareo tany Ikongo iny. Raharotina kely etona ihany moa zany ny fahazonanareo rahala ohatran'izao. Nisy ny fiaonana tamin'ny distim tany atoerana. Nanahoana ninona no ataontsika hoe torolalana nampitaina tamin'izy ireo sy ny fiaonana tamin'izay distim tany atoerana izay. Ya, amin'ny fotoana ohatran'ireny moa zany dia ny solombavam-bahoaka zay tany dia ao anatin'ny biro politika ihany koa. De izay ihany koa no nanararotana indrindraindrindra ireo namana distim sy ndraiky tim tany nangataka mihitsy fiaonana ahoana ny toromarika, ahoana ny zavatra rehetrarehetra tokony ho atao indray zany indrindraindrindra eo amin'ny fametrahana indray ny rafitra zany zay entina hiatrehana ny fifidianana atsoatsy zany. De zavatra anisan'ny nafinaritra ny firaisan-kinan'ireo ekipa sy namana rehetrarehetra tao anatin'ny pro-ny distim sy ny comtim reo zany fa ao le fahavononana, fa fotsiny hoe somary nangingina zareo noho ny antony satria anisan'ny zavatra reta am'ireo namanareo zany ny atao hoe tena fampiororona mihitsy tamin'ny fotoana ny fifidianana tamin'ny 2018 satria tena nampitahorina ireo vahoaka ny Ikongo reo tamin'izany no hoe raha vao tsy mifidy an'ity olona ity nareo de tena hosahiranareo ary tena tsisy raharaha tsony zany. Kanefa na izany na tsy zany dia tena sahirana izy amin'izao fotoana zao ary natsapa ny vahoaka ny Ikongo fa tena hoe mahafantatra ny lalana tokony izorana amin'izao fotoana izao zany. Zany hoe ireo namana distim reo de tena hoe maro ny olona tena manantona an'izy ireo hoe ho avy zay anatevin-dahana anareo zay ho avy zay amin'ny fotoana rehetra zay ilanareo anay ahafahana zany mametraka ihany koa ny ireo rafitra distim comtim sy fokotim zany de eo am-panantanterahana an'izay ry zareo amin'izao fotoana izao. De
ny fifandraisana moa zany efa misy na amin'ny telefona na amin'ny fitaova fifandraisana rehetrarehetra de tsy maintsy mifampiantso foana am'izay fananganana an'izay rafitra zay zany. De eo ihany ko ny amin'ny atao hoe fangatahany zareo zany hoe mba tena hifandray matetika zany a ny avy aty amin'ny politika sy zareo any fotony ihany zany. Raha tokony zavatra tokony ho resahana kanefa mety tsy voaresakitsika tao anatin'ity fandarana ity, fotoanany zao afaka tenenana an'izay sao de nisy ny latsaka tsy voantaniko sy ny Ya, ny amaranako anazy ngamba dia tiana ny mampafantatra ny vahoaka malagasy fa raha ny zavatra hita sy zavatra heno tany Ikongo dia anisan'ny tena mampalahelo raha ohatra ka ny zavatra nisy tany sy ny zavatra iaina n'ireo vahoaka tsy mandady arona zay any amin'ireny toeran'ireny satria dia raha ny fahitandro zareo anay tonga tany de tena azo lasaina mihitsy fa tena hoe ohatran'ny nampisinda ny tahotra ary nanafaka ny ayahan'ireny zareo rehetrarehetra hoe ay ve mbola misy olona ihany zay any Antananarivo any de i président Marc Ravalomanana mbola matsapa ary tena mahita ny fijalian'ny vahoaka ary tena mbola na tsy eo amin'ny atao hoe fitantanana ny firenena ary izy de tena hoe mijery manokana ny vahoaka malagasy na de tsy eo amin'ny mafiloam-pirenena azy am'izay tsony ary izy am'izao fotoana zao de tena mbola miay an'ireny vahoaka malagasy reny ihany na teo amin'ny fiaonana tamin'ireo mpanjaka ary indrindraindrindra de tena nahitana an'izay trodrano zay ary indrindraindrindra ihany koa tamin'ireo olona rehetrarehetra zay serasera taminay zany. Ny tiana hafatra tiana ampitaina zany dia ho anareo zay maheno an'izao fandarana sy manjoy zao fandarana zao dia ny atoko atiako Madagasikara miaraka amin'ny RMDM sy ny aty amin'ny fanoherana dia tena mitsinjo ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ary mijery zay asoa aty fireneny ity indrindraindrindra ho fanavotana an'ity fireneny ity zany dia tena miezaka sy tena hoe tena tanjona manokana ny filoha président Ravalomanana ny hanavitra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa dia mirary soa ny vahoaka malagasy ary misaotra tsika rehetrarehetra zay nanjoan'izao fandarana zao ihany koa. Solombavimahoaka Mamirabe Nirina. Ngamba fanamarihana kely fanampiny sady fampahafantarana hoe resaka ny commission d'enquête parlementaire tsika teo dia ny hoe rehefa tafatsanga ny commission d'enquête io dia hanana solotena ao anatin'io daholo ny vondrona parlementaire tsirairay avy arakaraka ny isany. Ireo no manatanteraka n'ilay fanadihadiana rehefa avy eo dia mitondra tatitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena indray aorian'ny fanaovana ny fanadihadiana zay ny ray. Fa ny faharoa dia tsara ihany ny mampafantatra fa araka ny vaovao fara ny eno tany atoerana vaovao voavoray izahay efa ty Antananarivo vao maly ariva ny amin'ny hoe tena mbola tsy milamina any, tsy milamina satria tena angamba vao maika mitombo ao anatin'le olona le tsy fitokiana ny rafi-panjakana misy fa araka ny feoeno mbola namarina moa ny mpanao gazety fa namana napitany vaovao nahita maso dia tamin'ny tanàna anankiray lalovan'ny arabe rehefa hita ny fitangoronana nisy mpitandro filaminana tazana dia araka ny voalaza dia hoe nisy olona anankiray maty ny fokon'olona satria nangalatra lavanilona tany Antsahantany. Toy izany koa tanàna anankiray any ambany atsimo ny Ikongo any tsy dia lavitra ny Ikongo nisy olona anankiroa tratra ny fokon'olona nangalatra fary dia fa nitaroan'ny fokon'olona ihany koa. Zany hoe mila haingana fandraisana andraikitra ifehezana n'ilay zava-misy satria zay ny fototra ny aingan'ilay korotana sy ilay fitifirana ny mponina tany Ikongo kanefa raha ny zava-misy tapabolana teoriana mbola miverina ihany ilay izy. Ilay tsy fatokin'ny vahoaka ny rafitra intsony. Ny vaovao eny farany koa dia ny hoe tazana rodorodo mandeha tongotra miakatra andihana mpitandro filaminana. Ny antony mametraka baraingo tsika
nandeha naterina tamin'ny camion reo nidina tany a hanao an'le renfort kanefa raha ny vaovao en'ny farany a de tazana mirodorodo miakatra mandeha tongotra ny ampahany tsy fantatra zay antony fa engany tsy sanatria hoe namela ho irery an'lay tanànao fa raha sanatria izay de tena voapirofo mihitsy zany hoe tsy mahafeny zava-misy rafitra am'izao fotoana zao zay no dindinika ny arahana tamin'n'ireto solombavim-bahoaka iraka sa délégation ny rahan'ny filoha Marc Ravalomanina nidina tany Ikongo nijery ny zava-misy marina tany fotony a nijery ny fiainam-bahoaka tany atoerana ihany koa akasitrana ianao solombavim-bahoaka Mamarabenirina ny vahiny tato anatin'izao fandarana izao akasitrana ihany koa ny solombavim-bahoaka Jererandrembolaina ny vahiny tato anatin'izao fandarana izao akasitrana ihany koa isika ampijery any tokantrano rehetra any na amin'ny tambazotra tserasera zany Facebook na amin'ny YouTube ihany koa nanaraka hatramin'ny farany niaraka taminay tao anatin'izao fandarana manokana mikasika ny Ikongo izao izay noentina niarahana tamin'ny solombavim-bahoaka Mirala dia ny solombavim-bahoaka Mamarabenirina sy ny solombavim-bahoaka Jererandrembolaina isaorana hatrany ny teknisianina ao ambadika ao napita sy nanatotosa izao fandarana izao ihany koa mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy amin'ny fotoana manaraka indray